Okay, vavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Menao ndray zao maraina vaovao izao. Sotranao zay. Vaovao isa-maraina izany famindraponao zany. Isan'andro koa nilazanao aminay. Matoky anaka voavelany elokao. Dia misotranao koa ny amin'ny ananaranao anay, ary indrindra ampitoeranao anay ho sampana velonao aminao, ary ny kristianina rehetra ne mba andre zany antso-pitiavana ataonao zany ka ifampitantana amin'ny mahasampana velonao aminao, ifampahery, ifampitondra zay mahavesatra. Misaotranao zay noho izany fitiavan-dehibe zay ataonao zany, satria fampiraisana aminao Andriamanitra velona zany sy fampiraisana ny mino rehetra ihany koa. Dia ny azo fijalinao zany no fototra izany rehetra zany ry Jesosy Tompo tianay. Ny anaranao no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'izao maraim-baovao ny zoma 10 Jona taona 2024 izao, dia hitantsika amin'ny Koritianina voalohany toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 13. Koritianina voalohany toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 13. Toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza dia tena iray ihany. Dia tahaka izany koa Kristy, fa na iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotrona ny fanahy iray. Ray masinao mana-masinana amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny amin'ny fanomeza-pahasoavana no resahan'ny Paoly eto. Ovakitsika ny Koritianina voalohany toko 12 andininy 14 ka hatramin'ny 17. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: zarazaraina ho samy hafa ny fanomeza-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompona, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Amen. Ny fanomeza-pahasoavana dia fanomeza ny fanahy masina, fanomezana avy amin'ny fanahy masina zany, ary zany indrindra no ilatsika ny fanahy masina, satria tsy mahazo ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra isika raha tsy eo ny fanahy masina. Izay kendrena amin'izany fanomezana avy amin'ny fanahy na ny fanomeza-pahasoavana izany dia ny hahasoa ny fiangonana. Anjarantsika ary ny mangataka mandrakariva ny fanahy masina, sady zany rahateo no tenin'i Jesosy. Tsy misy fetra ny hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho an'izay rehetra mangataka aminy, fa anjarantsika koa ny mangataka ny fanomezan'ny fanahy masina, hanome atsika ny zany fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany ny fanahy masina, araka izay fantatry ny fanahy masina fa mahasoa ny fiangonana, mahasoa ny kristianina. Ary adiditsika koa ny toetra ho mahatoky ary ho fatra-paniry ny zava-panahy ka hikatsaka mandrakariva zay hampandroso ny fiangonana. Zavatra roa lehibe ry havana no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ity. Ny voalohany dia izao: ny fiangonana na ny kristianina dia sampana velona ao amin'i Jesosy, sampana velona ao amin'i Jesosy. Ny nahasampana velona atsika ao amin'i Jesosy dia noho ny azo fijaliana
hazo fijalian'i Jesosy no nahatonga antsika ho sampana velona, ary ny vokatra izany fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'izany hazo fijaliana izany no nahatonga antsika antsoina hoe sampana na ratsambatan'i Kristy. Ny ratsambatan'i Kristy na lazain'i Paoly eto hoe momba ny tena, ny tanana momba ny tena, ny maso momba ny tena, ny tongotra momba ny tena, zay le hoe ratsambatan'i Kristy. Ny iray izany ratsambatana izany na ny momba ny tena izany no ampianarin'ny Paoly atsika amin'ity anio ity. Tena iray ny mino an Jesosy satria Jesosy izay nampiray antsika taminy dia iray ihany. Samy natsofoka ao amin'ny Kristy avokoa ny mino azy. Tamin'ny batisa no nanatsofohana antsika ho ao amin'izany fiombonana masina izany. Ny hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, arak'izay voalaza ny Mateo 7:27 mantsy, dia manambara fiombonana, ary izany nahatonga antsika hiombona amin'ny Kristy izany na amin'Andriamanitra izany dia isika izay natsofoka tao aminy, tao amin'ny fanjakany devoly isika, ka nalain'Andriamanitra avy amin'izany fanjakana loza sy ratsy izany, ka nalainy ho an'ny tenany, nampidiriny ho ao amin'ny fanjakany. Io fampidirana ataon'Andriamanitra io ilay fanatsofohana lazaina ambarany Paoly apôstôly eto. Ilay fanatsofohana zay lazaina eto koa dia izao, milaza hoe tsy tao aminy isika fa nataony ho ao aminy, ary tsy avelany raha tsy tafaray aminy tanteraka. Zany ny asan'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra rehefa manao asa tsy avelany raha tsy tanteraka hatramin'ny farany zany. Andriamanitra mantsy tsy mba tahaka ny olona ka andangy na amitaka, fa Andriamanitra dia mahatoky ary marina, ary raha misy teny fikasana zay ataony tsy maintsy tosy tanteraka izany. Nafiry izany dia tosy tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, ary ny famonjena ataon'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka amin'izay ikendreny azy. Izany indrindra no voalaza eto hoe tsy avelan'Andriamanitra raha tsy tafaray amin'ny tanteraka isika. I Paoly dia milaza izany fanatsofohana izany hoe notapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy isika, zany hoe oloko azy amin'Andriamanitra, oloko azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tany ivelany fiainan'Andriamanitra isika, fa natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara. Io lay oliva tsara io ilazana ny Kristy zany, ary dia mba mandray ny menaky ny hazo oliva tsara ilay natao grefy na lay natsofoka tao amin'ny Kristy. Romanina 4:4. Koa Andriamanitra no mena voninahitra amin'izany, satria asan'Andriamanitra ny nanatsofoka antsika ao aminy. Ary zao no ambarany hoe izy Andriamanitra no niaviany zao rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy no miazona antsika amin'izany fiombonana masina zany, izy no antony hipetrahantsika amin'izao fahasoavana misy atsika izao. Fahasoavana tokoa zany, arak'izay voalaza eto hoe ny fanahy masina no manolotra izany fahasoavana izany ho an'ny mino, ka mba hahatonga antsika mino ho tafaray amin'ny loha iombonana dia Jesosy Kristy zany. Arak'izay voalaza teo dia tena iray ny mino an Jesosy, satria Jesosy dia iray. Fa iray koa ny fanahy masina izay nanaova batisa atsika. Iray koa ny fanahy izay nanaova batisa atsika. Arak'izay voalazan'ny Paoly eto ihany dia hoe nampisotroina ny fanahy iray isika rehetra. Atserovana indrindra ny fampisotroana ny zanak'Israely ny rano avy amin'ny vatolampy, ity voambolana hoe nampisotroina ny fanahy masina. Ka raha namakivaky ny hevitra
ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra azy izany rano avy amin'ny vatolampy izany. Izao no voalazan'ny Exodus 7:15. Andriamanitra no nijanona teo ambonin'ny vatolampy ka namoaka rano hosotroin'ny olona. Tsy ilay vatolampy velivelo hoe namoaka rano, fa Andriamanitra izay nipetraka teo no nanome rano ho an'ny zanak'Israely. Ary voalazan'ny Nomery 2:20 fa ny bohiboka be dia be zany rano zany. Ary ny sotro avokoa ny fiangonany zanak'Israely eny hatramin'ny biby fiompony azy. Izany dia manambara fa nanana izay tena nanaranany fo, nanaram-po tanteraka tamin'izany rano. Na dia rano avy amin'ny vatolampy azy, dia voalaza hoe rano lalina na afa-po ny zanak'Israely izany. Ry havana malala, nampisotroana ny fanahy masina isika, ka Jesosy no niantso hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatona ka isotro, izay mino ahy dia ison'ny rano velona iboiboika avy ao akibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Hitantsika amin'izany izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ilay rano niboiboika tany anefitra dia manambara ihany koa ny amin'izay anoloran'Andriamanitra ny fanahiny mba hiboiboika avy ao anatin'ny olona ilay fiombonana amin'Andriamanitra ka ho velona amin'izany. Tsy ny rano nivoaka avy amin'ny vatolampy no nahafaky hetaheta na mahavelona mandrakizay, satria ireo izay nisotro izany dia nangetaheta sy maty ihany. Fa izay manana ny fanahy masina na misotro ny fanahy masina no ho afaky hetaheta mandrakizay ary ho velona mandrakizay. Izany tsy maintsy nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny, satria ho hangetaheta ihany isika. Tahaka andreo olona izay nitady an'i Jesosy, nomeny Jesosy rano velona izy. Fa izao, raha tsy misotro amin'izany rano velona omeny Jesosy azy zany izy, dia hangetaheta mandrakariva. Koa dia izany indrindra ary ilay asan'Andriamanitra mitohy ataony ao amin'ny fanahy masina ny amin'ny hampisotroana antsika izany fanahy masina izany. Hampisotroana no voambolana eto, izany hoe tena ho afa-po tokoa, tahaka n'ilay hoe nisotro avy amin'ny rano lalina ny zanak'Israely. Fa isika mino an'i Kristy koa dia misotro avy amin'izany fanahy masina izany, ka dia manana ny vokatry ny fanahy, manana ny fanahy masina. Ary tsy hafa izany fikendrena ataon'Andriamanitra izany, fa ny hitoeran'Andriamanitra ao amintsika, ny honenan'Andriamanitra amintsika, ny ho tafaray amintsika, izany indrindra no kendren'Andriamanitra, ary isika ho tafaray aminy. Zava-dehibe tokoa ny hananantsika izany fahavelomana ny amin'ny fiombonana amin'ny Kristy izany. Izany ary no tapany voalohany izay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika ny amin'izay asan'Andriamanitra ny amin'ny fampiraisana izany. Fa mbola asan'ny azo fijaliana koa ny mampiombona ny mino samy mino, na hoe sampana tafombona, izany koa no kendren'ny Jesosy Kristy. Zavatra roa no ambaran'i Jesosy eto amin'ity teny ity, dia hoe ny momba ny tena na ny ratsambatana dia natao hifampiahy, miahy ny samy sampana araka ny Koritianina voalohany 2:2-5. Na dia samy manana ny maha izy azy aza izany sampana velona ao amin'i Jesosy izany, dia misy fiombonana tsara ary tsy misy fisarahana. Raha misy fisarahana eo amin'ny samy mino an'i Kristy, dia anary ny tenin'Andriamanitra isika ry havana mba hibebaka, satria raha sampana no miala amin'ny fiombonana dia sampana malazo zany, sampana ho faty zany, warina hiala amin'ilay fototra iombonana, dia amin'i Jesosy Kristy izany. Ry havana malala, mila fibebahana tokoa izany, satria tsy izany no kendreny ny azo fijaliana, tsy izany no kendreny ny Jesosy raha nanolotra ny ainy hamonjy antsika izy, fa ny mba hampiombona antsika ao aminy. Izay kendrena ary dia ny
mpiahian'ny sampana dia ny sy ny fiombonana sy ny fifampandrosona. Mifampandroso ho amin'ny tsara, mifampandroso ho amin'izany fiombonana ao amin'ny Kristy sy amin'ny samy mino izany. Zany no tena sampana velona ao amin'ny Jesosy ary mamelona ny hafa koa, satria izany indrindra ilay Andriamanitra miasa, ilay Andriamanitra izay mahatonga antsika ho amin'izao toeran'ny fahasoavana misy antsika izao. Ny momba ny tena ihany koa dia miara-mijaly, miara-mifaly. Zany no toetra ananan'ilay sampana velona tafaombona ao amin'ny Jesosy sy ampiombon'ny Jesosy amin'ny samy mino izany. Hoy ny andininy 5:20 amin'ny Korinthiana 1:12. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omemboninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa hita eo amin'ny fiarahamonina ny hoe mifaly amin'ny fahavoazan'ny sasany. Zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina zany. Fa ity izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ity no tiany Jesosy hoentiny eo amin'ny fiarahamonina misy atsika dia ny hoe miara-mijaly, miara-mifaly. Zany no zava-dehibe ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa misy oam-pitenenana malagasy izay tsara ihany koa ho tadiditsika ny hoe raha marary ny tanana mitsotsoka ny vava, raha may ny vava misafosafo ny tanana. Zay lay ratsambatana, mifameno ary mifanasoa araka izay voalaza eto. I Paoly apôstôly dia efa nilaza tamintsika fa miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-mitomany amin'izay mitomany. Romanina 12:15. Fa zay ohatra tsara mahazava izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia ny voalaza ny fiainan'ny fiangonan'ny zanak'Israely. Ny fiangonan'ny zanak'Israely dia miara-mijaly, miara-mifaly. Zany ny fiainana. Raha misy mijaly no ny aretina na rava-fananana na ny ara-pahavoazana, ny diran-doza, misy fahafatesana ny tranga, dia miara-ory amin'izany ny zanak'Israely manontolo. Fa raha misy fifaliana kosa dia miara-paly izy. Zany no mahatonga ny filazan'ny salamo hoe miara-makalaza ny Jehovah amiko ary eo ka iara-manandratra ny anarany sika. Salamo 4:7. Hitantsika fa tenin'ny olona nahazo fahasoavany zany ka holazainy eo anivon'ny fiangonana. Ary zany no mahatonga ny Salamo 2:2 milaza hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Zany hoe eo amin'ny fivorian'ny fiangonan'ny zanak'Israely no hilazana ny hatsaran'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra, ary io no hijoroan'ny vavolombelona. Fa miara-ory koa izy raha toa ka misy, satria mila fibebahana zany, mila fitodiana amin'Andriamanitra zany, ary iarahany zanak'Israely mifona sy mibebaka eo anatrian'Andriamanitra. Izany no mahatanteraka ny hira 2:3 hoe mifandefera sy mifanaja, ry samy voavela eloka, miraisa azo fijaliana, hiraisantsika voninahitra. Iray azo fijaliana sika ary iray voninahitra ao amin'ny Jesosy koa. Arak'izany ry havana, zava-dehibe izany fampiombona ny azo fijaliana antsika zany, ka izany indrindra koa no mahatonga ny kristianina na ny mpianatry Jesosy na ny mpanaradian'i Jesosy havita ny fijoroana ho vavolombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatry Jesosy isika raha mifankatia. Ho fehiny izany tenin'Andriamanitra izany dia izao no voalazany hoe isika no tenan'ny Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa isika rehetra. Araka ny Korinthiana 1:12-7. Koa samy ho hita ho sampana ho velona ao amin'ny Jesosy isika, ary ho sampana tafaombona tsara,
fa izany indrindra no asa ny fanahy masina, koa raiso ny fanahy masina, ary aoka izy no anjaka eo amin'ny fiainanao, aoka izy no hitarika, ka dia raha velo ny fanahy isika dia mba ho isan'izay ho tafahombona tsara ao amin'i Jesosy, dia mandehana ary araka izany fanahy izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.